Zavatra andrasantsika amin'ny Praiministra dia ny fanafanganana ny raharaham-panjakana sy ny ady amin'ny kolikoly. Izay no tsy maintsy masona voalohany, na io eo anivon'ny androm-panjakana isatsikajiny, na eo anivon'ny ministera sy ireo sampan-draharaha rehetra. Tsy zavatra mora ny ady amin'ny fahantrana sy ny fampandrosoana ity tanindrazana malalatsika ity. Ka na inona no mety ho sakana dia tsy maintsy atrehantsika ary tsy maintsy mandroso i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy rehetra. Mikasika ny fanendrena ministra dia manomboka rapitso dia iroso amin'ny dingana manaraka isika ary fatina ireo izay ho ministra ho mpikambana eo anivon'ny gouvernementa ny Praiministra. Antitrateriko ihany izay efa nolazaiko fa lehibe loatra ny adidy miandry sy andrandray ny vahoaka koa hoentitra ny fanadiadiana sy ny fifatenana. Izay indrindra no tsy maintsy anendrena olom-pirenena vonina nompo ny vahoaka ary katsaka ny tombontsoa ambony ny firenena sy ny soimbonana. Noho izany dia mila olona madio, mahintsy ary miasa aingana, manana ny trakefa ary andalo sivana entitra sy anao testa daholo ireo ministra izay voafantana mba hahafantarana hoe ho voafehany ary hoainy ny toerana izay ametrahana anazy sy ny ministera izay ho sahaniny. Ny zavatra anova amin'ny fanendrena ministra amin'ity mandat manaraka ity dia ireo ministra izay andrafitra ny gouvernementa akoatra ny fanaovana testa dia anao fianianana fa anatanteraka ny asa ampamarinana ary manaiky fa tsy anao kolikoly, manao sonia avy hatrany eo anatrehany vahoaka malagasy, manao finianana ary manao sonia avy hatrany fa mametra-pelana ary raha vao tsy matateraka ny asany dia tonga dia isorona eo amin'ny toerana maministra anazy zany. Mino afa vitsy ny olona ho sa anao ministra satria izay manao kolikoly dia tonga dia ho faizina araka ny lalàna velona. Zay ny zavatra mahafa nyity mandat manarakatsika ity. Tsisy indrafo, tsisy kinamanamana ary rehefa manao kolikoly dia tsy maintsy ho faizitsika ao anatin'izao mandat manaraka izao. Koa manao antsoavy ihany ho an'ireo zay vonina nompo firenena sy ny vahoaka raha mahatsapa-teny izy ireo fa mahafeno izany fehpetra izany, manana ny trakefa na ara-teknika na ara-moraly na ara-politika afaka natateraka izany asa masina izany ho an'ny tanindrazana dia afaka mametraka ny CV na ny mombamomba azy ireo eo anivon'ny primature ary ndika mitovy eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika ao Ambotsiroatra. Tiako ny manamarika fa isapana manokana isahana ny sivana sy ny anaovana an'izany testa ho an'ireo ministra izay avonina andrainy andraikitra. Tiako ny milaza fa tsy hisy indrafo ny resaka kolikoly ary hoentitra tanteraka ny tenako amin'izay mety hoendrika rehetra fikasana sy fitediavana tombontsoa manokana manoloana ny tombontsoa ny be sy ny maro sy ny vahoaka ary ny firenena. Tsy ny mahatompona andraikitra na maministra mantsy no hoentina anaovana kolikoly sy asa fanerena na ankolaka na mivatana amin'izay andraikitra omena an'ireo rehetra zay tompona andraikitra. Fanompoana ny vahoaka no ho ataontsika ary fampandrosoana ny firenena no apetraka. Ka noho izany dia tsy ho leferina izay mety endrika manaratsy ny firenena ary satria ny tompona andraikitra indrindra na ministra na tompona andraikitra ambony eto anivon'ny firenena dia tokony ho modely eo amin'ny fiarahamonina sy eto amin'ny firenena. Makasitraka atsika rehetrarehetra, makatelona anareo sy ny mbavambahoaka, samitsika eo taina